Angano arirarira, izao mitantara ianareo mieny. Ireo mpangalatra. Indray andro nisy fianakaviana iray nananjanaka efatra, izay nisy roalahy sy roavavy. Rehefa lehibe izy ireo dia lasa nanankarena be izy telo mianadahy, fa ny iray tamin'izy roavavy kosa dia nahantra. Tsy tian'ireo anadahiny sy rahavavy noho ny ity zandry ny fahadiran'ovana. Nahantra loatra izy ka tsy mahavidy akanjo akory, fa ireo voro-damba reniny printapo aminy ny roviny. Tsy te hanampy azy mihitsy hony ireo printapo aminy. Taona vitsivitsy taty aoriana dia niteraka zazalahy kely ilay vehivavy mahantra. Rehefa lehibe ity zanany dia nilaza tamin'ny reniny hoe: hitanao anaka amin'ny fahantrahantsika, tsy misy tiantsika amin'ny fianakaviana. Tsy maintsy mandeha any an'ala sika mba hiasa sy hiezaka hitady fivelomana. Namaly ilay zazalahy hoe: tsy aleo ve Renel mijanona eto an-tanàna, fa any anaty ala anie ka misy biby diso jiolahy. Indray andro anefa dia nandeha vomaraina be izy mianaka hiasa any anaty ala. Teny an-dalana izy ireo dia nifanena tamin'ny jiolahy telo lahy izay vao avy nangalatra kitabom-bola. Andeha hoaiza nareo? Hoy izy ireo nanontany azy mianaka. Tsy namaly izy mianaka fa natahotra mafy, ka dia nentin'ireo jiolahy nataony ho mpanompo. Rehefa tonga tao an-tranon'ireto jiolahy izy ireo dia nasain'izy ireo nahandro vary ilay ramatoa. Nitetika ny ahazony vola rehetra nefa ny iray tamin'ireo jiolahy, ka dia nasiany pozina tao anaty vary mba hamonoana ireto namany anankiroa. Nitovy hevitra taminy koa nefa ny iray tamin'ireo mpangalatra. Mba hahazahoana ireto vola rehetra dia nanapa-kevitra ny hiantso ny iray tamin'ireo mpikajikombakomba taminy izy, ary hisarika azy ho any amin'ny toerana mangina mba hamonoana azy. Niantso ilay namany izay nanisy pozina ny vary izy, nitady hevitra hitariana azy amin'ny toerana lavidavitra ary namono azy. Rehefa niverina izy ka faly ery dia nilaza hoe: vita aloha in'izay. Nieritreritra ireto vola be rehetra ho azony sy ny ralàny izy. Ny ralàny moa izay iray tamin'ireo jiolahy dia niambina nisy mianaka izay nataon'izy ireo mpanompo. Rehefa tafaverina tao an-trano ity jiolahy dia nasainy nandroso sakafo azy roalahy ireto mpanompo. Rehefa nanomboka ny sakafo anefa ireo jiolahy roalahy dia narary mafy ny vavoniny ary namony ainy mihitsy izy ireo avy eo. Rehefa maty ireo mpangalatra dia lasan'ilay ramatoa sy ny zanany avokoa ny vola rehetra, ary nalainy ihany koa ny fananan'ireo jiolahy tao an-trano. Niverina tany an-tanàna nisy mianaka, ary lasa nanankarena be noho ireo fianakaviana. Angano arirarira, tsy izao ny mpandainga fa Ntaolo.